Ankafaliana indray toko lahy sy toko vavy no hitsidiana ny tokantranontsika tsirairay avy izay manaraka ny On Air TV amin'izao ariva ny alarobia fa 20 ny volana novambra taona 2024 izao. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny On News amin'ity ariva ity ary manasanao hanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Indro ary ny lohateny vaovaontsika. Navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana androany ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena. Iatrika ny fiodinana faharoa i Marc Ravalomanana nazo 5,5,5,5 isanjato sy Andry Rajoelina 7,5,7 isanjato. Tsy niandry ny Samva ny commune urbaine Antananarivo fa niezaka nandroaka ny fako nanomboka omaly ariva. Navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana androany ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena. Iatrika ny fiodinana faharoa i Marc Ravalomanana nazo 5,5,5,7 isanjato sy Andry Rajoelina 7,5,7 isanjato. Resy lahatra amin'ny manifesto ny antoko MFM ary hanoana tsy misy fepetra ny Marc Ravalomanana amin'ny fiodinana faharoa. Ny antsipiria vaotsika avy hatrany ary dia nampetsony ny Bianco fanefa ny androany Andriamantoa mbola rajona. Ny antony ity fiantsona ity mo dia mba hanokafana ilay coffre fort izay miisa roa hitany Bianco teny amin'ny tranony teny Ambohimahitsy nandritra ny fisavana. Fantatra androany fa tsy misy ifandraisany velively amin'ny raharaha izay hanaovana fanadiadiana azy ity coffre fort ity. Raha oary ny fanadiadiana eo amin'ny sary ny tiavina Rakotony Indrina. Natsoy ny Bianco fanefa ny androany Andriamantoa mbola rajona. Ny antony dia mba hanokafana ilay coffre fort miisa roa izay hitany Bianco teny an-tranony teny Ambohimahitsy tamin'ny fisavana izay nataon'izy ireo. Taoriny ny fanokafana ity coffre ity izay nataony Bianco dia fantatra fa tsy misy fandraisany velively amin'ny raharaha izay anaovana famotorana azy ny tao anatin'ity coffre ity. Androany 20 novambra mo no natao izay fisavana ny coffre izay satria dia tsy teto an-toerana Andriamantoa mbola rajona fa tany Morondava. Zany araka ny efa fantatrareo dia nantsona teny amin'ny Bianco ny olona rovako zany Andriamantoa mbola rajona tamin'ny herinandro taoriana n'ilay fisavana izay natao taty an-tranony. Dia ny amin'ny androany moa ny fiantsona teny amin'ny Bianco noho ny tsy nateto an-toerana azy androany fa 20 novambra taona 2024 tamin'ny sivy sasany. Rehefa tonga teny amin'ny Bianco izay dia nentina nanokatra ny coffre izay scellé anankiroa tato an-tokantrano Andriamantoa mbola rajona dia vita teo moa zany ny fanokafana n'ireo coffre anankiroa izay nametra-panontaniana ny maro hoe inona ny ao anatiny dia teo moa no namina viana hoe mety izao teo no namorona hoe misy zavatra ratsy mihitsy afenina ao anatin'ny coffre. Ny zavatra tiako fantatrareo dia izao rehefa nisokatra ny coffre dia ny dossier any am-pelantanany Bianco no soniavina teo dia hoe tsy misy zavatra mifandraisany amin'ny famotorana izay natao ny zavatra hita tao anaty coffre. Vola mitentina fito tapitrisa ariary sy firavaka no tao anatin'ity coffre ity. Nanambara hatrany moa ny mpisolo vavana Andriamantoa mbola rajona fa vonina hatrany hiatrika ny fanadiadiana izay atao azy sy ny olona arovany. Mba tsy isian'ilay fiahiahina indray hoe inona zany zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny famotorana izany dia ho teneniko anareo ny tao amin'ilay coffre voalohany izay kelikely kokoa dia firavaka ny olona rovako sy ny vady aman-janany, tsy firavaka be da be akory ireo. Dia ny tao amin'ilay coffre lehibe izay faharoa moa zany dia misy vola mitentina eo amin'ny asa ataontsika hoe 7 millions d'ariary eo raha ny tombatobana ny fahitako azy satria tsy nisain'ny Bianco le izy satria araka nambarako teo dia hoe tsy misy ifandraisany velively amin'ny famotorana izay natao ny olona rovako tamin'ity raha ty. Ny dikan'izay zany dia zao lainga daholo ny zavatra avoaka ny olona sasatsasany milaza fa misy zavatra maloto na zavatra ratsy mihitsy nafenina Andriamantoa mbola rajona tao anatin'ireo coffre anankiroa ireo ka izay no nahatonga n'ilay coffre tsy nosokafana tamin'ny fotoana izay nanaovana ny perquisition tetỳ an-tranony tamin'ny herinandro lasa teo. Averiko ihany ny nahatonga ny coffre tsy nosokafana dia satria tsy teto Antananarivo izy tamin'ny fotoana nahatongava ny Bianco fa tany Morondava. Iarahany rehetra mahafantatra izay dia rehefa tonga izy androany nosokafana ny coffre everiko angamba fa tsy isy tsony ny aneritsaoa
na amorona mikasika an'izao zavatra. Izay ny mahakasika an'iny raharaha mbola rajona iny izay ampatsivana moa zany fa dia natsoy ny Bianco fanefany indray izy androany ary namaly izay antso ny Bianco izay. Eo amin'ny raharam-pirenena efa niarantsika nafantatra fa nivoaka androany ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nataontsika ny fahafitony volana novambra lasa teo. Lanonam-pitsarana manendriketrika moa tetsy amin'ny Braon-ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tetsy Ambohidahy no nanaovana izay fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany no tanterahantsika tamin'ny fahafitony volana novambra izay. Ho fitenin'ny Anjamena Anomenjanary ao anatin'ity fanadihadiana ity ny isan'ny vato azo ny kandida tsirairay avy tamin'izay vokatra ofisialy izay. Toy izao ireo vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ity androany ity. Ho an'ny kandida laharana voalohany Rasolofonjo Aingo Andrianjakamalala dia nahazo 47 932 na 0,96%. Rakotofiringa Richard Razafy 26 534 na 0,53%. Tabera Randriamanatsoa 48 705 na 0,98%. Rasolofindraosolo Zafy Maleo na Idama Maleo 16 367 na 0,33%. Jules Etienne Roland 10 756 na 0,22%. Ratsietson Jean-Jacques Djedidia 15 281 na 0,31%. Andriatsehino Laloarso Marcelin 28 252 na 0,57%. Rabary Andrianena Paul 48 980 na 0,98%. Rabearso Sara 23 685 na 0,48%. Radavidson Andriaparany Benjamin 25 420 na 0,51%. Rafalmanana Nirado 57 476 na 1,15%. Rajonarmapianina Hery 439 070 na 8,82%. Rajoelina Andrinirina 1 954 23 na 39,23%. Bezaza Marie Eliane Pascaline Manas 40 882 na 0,82%. Andriano Elson Michel 26 572 na 0,53%. Narson Stéphane 5 675 na 0,11%. Rajonary Eric Francis 14 758 na 0,30%. Ramarsona Arlette 12 645 na 0,25%. Berizic Jean-Omer 15 352 na 0,31%. Radiamapiona Joseph Martin 57 903 na 1,16%. Ratsireka Didier Ignace 22 222 na 0,45%. Mafal Solnandrasana Olivier 23 437 na 0,47%. Radilfe Mam Richard 42 748 na 0,86%. Ernevo Fanishsou 14 117 na 0,28%. na 0,28%. Javalmanana Marc 1 760 837 na 35,35%. Imbe Charge Jovial 18 962 na 0,38%. Ravelnarivo Jean 29 242 na 0,59%. Randriamorasata Soul Norbert 5086 na 0,10%. Zavo Jean-Louis 6162 na 0,12%. Rasoulnzato Falmapion 12 276 na 0,25%. Rakoutmamounzi Jean-Max
11 377 na 0,23%. Rabaruela Bruno 9 981 na 0,20%. Ratsiraka Yarovana Roland 21 377 na 0,43%. Mayol André Christian Dieudonné 63 391 na 1,27%. Robman Anarive Manatsu Orlando 14 561 na 0,29%. Raslov Voangi Roselina Emma 8 578 na 0,17%. Araky ny voka-pifidianana teo navoakany ACC zany voka-pifidianana ofisialy dia tsy tanteraka aloha zany nofinofo amin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina izay nieritreritra fa fiodinana voalohany dia ho vita sy ho lasan'izy ireo ity iny fifidianana filoham-pirenena izay nataontsika iny. Raha ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo dia tsy misy zany ny kandida izay nahazo ny atsasa manila ny Vatomanakery. Vokatr'izany tsy maintsy isy ny fiodinana faharoa izay ifanandrinandrimatoa Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Fanadihadiana hoentiny Anjaminano Menjanary eo amin'ny sary ny Maminirina Razafitsiwarana. Ifanatrika amin'ny fiodinana faharoa ireo kandida izay nolazaina hatramin'izay fa lehibe nandritra ity fifidianana ity dia Andry Rajoelina izay nahazo vato 3 sy 4,5 sy 2 tapitrisa na 5,3 isanjato sy Marc Ravalomanana izay nahazo vato miisa 7,3 sy 400 sy 4 sy 7 sy 2 tapitrisa na 5,3 isanjato izany. Ity ny vokatra ofisialy izay navoakany teo anivony fitsanavy momba ny lalam-panorenana. Azo lazaina fa diso fanantenana tanteraka araka izany ny kandida Andry Rajoelina sy ny mpanaradia azy raha tamin'ity vokatra ofisialy ity no izy ireo izay efa nanantena fatratra faholany nandritra iny fiodinana voalohany iny. Ny araha mahita mantsy fa tsy faly loatra tamin'ny voka-pifidianana Vonjimaika navoaka ny voamehitra maleo tena misahana ny fifidianana izy ireo no ity rafitra ity izay nolazaina fa mitanila sy tsy maleo tena. Araka izany amin'ny madidi-panjakana ity nivoaka ity dia tsy maintsy miroso makany amin'ny fiodinana faharoa i Andry Rajoelina. Maro ny zavatra tsy mombany, maro ny zavatra tsy lavary teo amin'ny fanatontosana, indrindra amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Etsy andanin'izay ny eo anivon'ny Anandriamatoa Marc Ravalomanana dia nanamafy ny fahavitriany hanao izay fiodinana faharoa izay ka miantso ny olom-pirenena rehetra mba hanefa ny adidy ka nisaotra ny fitsanavo momba ny lalam-panorenana. Manana kara-pifidianana ianareo tonga avy mifidy satria no avy firenena 5 taona manaraka no jerentsika aoriana amin'izao manomboka izao. Isaorana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izahay ao anatin'izany ny andram-pitoniana ity voka-pifidianana ity ary raisinay ampifaliana ny voka-pifidianana satria ny kandida 25 anao 2e tour hiasa mafy izay. Fa fahefana mpitsara ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa dia ny tsarany ny voka-pifidianana iny izy ireo. Betsaka ireo fitoriana izay azo raisina nefa tsy mitombona araka ny nambarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Betsaka ny fitoriana izay nataon'izy ireo, izay voarain'izy ireo, raha tsy resaka fotsiny ny fitoriana nataon'ny kandida Iliana Bezaza sy Rajaona Armampianina ary ny firaisankinan'ireo kandida. Etsy andanin'izay moa dia tsy noraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa ny fitoriana izay napetraky ny kandida ho an'ny firaisakina izay ahitana Andriamatoa Faniriso Ernaivo sy Arlette Ramarson teo ihany koa ny an'ny fikambanana Sahala. Nanao ny fanadihadiana Anjaminano Menjanary sy Maminirina Razafitsiwarana. Azo raisina dia azo raisina nefa tsy mitombo. Samy nahita lesika sy tsy fahatombanana tamin'ny fanatanterana ny fifidianana fiodinana voalohany avokoa ny akamaroan'ireo kandida platsaka hovidiana ka maro tamin'izy ireo no nametraka ny taratasy fitoriana teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana taoriany namoahany voamehitra maleo tena amin'sahana ny fifidianana na ny génie ny vokatra Vonjimaika. Maro ireo kandida nametraka izay fitoriana izay teny amin'ny ACC, tao ihany koa ny fikambanana samihafa saingy azo raisina nefa tsy mitombina avokoa ireo fitoriana izay napetraka ireo. Anisan'izany ohatra ny an'ny kandida ny firaisakina, teo ihany koa ny an'Andriamatoa Andriatseny Marcelin, Andriamatoa Imbe Serge Jovial, Rasolofonjo Aingo, Tabera Randriamanatsoa,
Ramatoa Bezaza Marie Eliane izay nitory ny ben'ny tanàna ny Mahajanga, Andriamatoa Ratsetson Jean-Jacques, Ramatoa Ramarson Arlette, Andriamatoa Rakotomamonjy Jean-Max, Andriamatoa André Mayol Dieudonné, Andriamatoa Rasolofonjo Falmapiona, Andriamatoa Randriamapiona Joseph Martin, Andriamatoa Jonal Mapiana Ery, fitoriana mahakasika ny tokony nanafoanana ny latsabato rehetra. Atao ihany koa ny Andriamatoa Mahafaly Solonandrasana Olivier sy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Ho an'ny fikambanana sahala izay nametraka fitoriana ihany koa dia tsy azo raisina noho ny tsy fahafenon'ny fepetra ahafahana manao izany. Nisy ihany koa ny nametraka fitorinany amin'ny tokony hanafoanana ny vato azy ny kandida Andry Nirina Rajoelina izay azo raisina nefa tsy mitombona. Zay tamin'ny ankapobeny raha fitinina iny fotoam-pitsarana zay namoahany fitsarana vombalalam-panorenana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny fahafitony volana novambra iny. Fa nambaran'ny filohan'ny ity fitsarana vombalalam-panorenana ity moa tamin'ny lahateny zay nataony androany fa tsy mahagaga iny voka-pifidianana iny. Betsaka ny lesoka zay hita tamin'ny fiodinana voalohany ary tokony ezaka hanarina izany ireo tokony andraiky mpanjakana rehetra. Ankoatran'izay dia notsipirandriamatoa Jean-Éric Rakotoarso ihany koa fa tsy tokony ifandranitra ary mpifaninana fa tsy fahavalo ireo kandida roa izay tafakatra amin'ny fiodinana faharoa. Fanadihadiana Gasikara Finisoa eo amin'ny sary ny Maminirina Razafitsioarana. Hanare fitenenana ny filohan'ity rafitra ambony ity Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso izay nanambarany fa tsy ny fitsarana no nifidy fa ny vahoaka malagasy. Noho izany tsy misy ny fahagagana ao anatin'izao fifidianana izao. No mafisy nyity filohan'ny ACCT ihany koa fa mila mahay misitona lesona ny mpikirakira sy mikarakara ny fifidianana fa eo ihany koa ny kandida tsirairay avy izay mpilatsaka hofidiana tamin'iny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana izay filohan'ny repoblika nataontsika ny fahafitony volana novambra lasa teo io. Miantsy ny vahoaka malagasy ihany koa izy ireo sy ny kandida mba ampiseho fitonina. Akoatran'izay dia nanolo-kevitra ihany koa ity filohan'ny ACCT ny amin'ny tokony sy ny fepetra rehetra mahakasika ireo tsy fahatombanana tany amin'ny fiodinana voalohany. Anisan'ny nomariany manokana ohatra ny ahafantaran'ny karaha-pifidianana eo ihany koa ireo lesoka maro samihafa. Mila tohizana araka izany ny fanabeazana ny mpifidy ho iatrany ny filoha amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarso andeha ho arahantsika ny ampahany tamin'izay lahateny izay. Vity ny dingana iray lehibe da dia nisy aza ny sakana sy ny famingaminganana maro samihafa. Ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia nanao ny asany araky ny rariny sy nitsiny. Ampatsiahivina ny tsirairay fa tsy ny fitsarana no mifidy ny kandida ho lany fa ny vahoaka malagasy izay ny mpifidy rehetra no misolotoerana azy. Ny asan'ny fitsarana dia ny ampanaja ny tena safidy mpifidy. Raha resaka fifidianana dia tsy misy ny fahagagana na ny mazia. Nampiseho fahamatorana tanteraka ny mpifidy nandritra n'iny fiodinana voalohany iny. Adiditsika mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana no mampiseho fahendrena sy fahamatorana toa ireo mpifidy. Mila misitona lesona mikasika ny fiodinana voalohany sika. Ohatra ny senia sy ireo mifanandrana fiodinana faharoa dia tokony miara-misalahy mametraka ny resaka informatika itokisan'ny rehetra. Ny tombotsoan'ny mpifidy no loloavina ambonin'ny loha amin'izany ary ankitso-po no anaovana an'izany. Tokony misy fepetra ho raisina ihany koa izarana ny karatra mpifidy izay be loatra ny tavela. Tohizana ihany koa na dia fohy aza ny fotoana ny fanabeazana ny olom-pirenena mikasika ny fifidianana. Tsombotsombony ihany ireo fa mila tsaraina amin'ny ankapobeny ny fikarakarana fifidianana. Ankoatran'izay dia niantsoan'ireo kandida roa mpifaninana ao anatin'ny fiodinana faharoa, izany hoe ny kandida Marc Ravalomanana sy ny kandida Andry Nirina Rajoelina. Ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso fa tokony hitondra ny firaisam-pirenena izy ireo ka tsy tarika makany amina fisaraham-bazana.
no tsy iviny fa mpifaninana ireto kandida ireto fa tsy mpifanandrana tokony samy hitaizan'ny mpomba azy ireo ihany koa ireto kandida anankiroa izay atrika ny fiodinana faharoa ireto mitoy zany ny ampahany tamin'ny latiny zay noentiny Jean-Éric Rakotoarisoa filohan'ny ACC. Ho an'ireo kandida roa hiatrika ny fifidianana fiodinana faharoa mpifaninana ianareo fa tsy fahavalo samy malagasy ianareo ary ny firenena iombonana ny ray aminareo no hitondra ny tany sy ny fanjakana manomboka amin'ny fianianana amin'ny volana filohan'ny pirenena ny malagasy tsy ankanavaka koa fadio izay mety ampiady ampisaraka mandratra ny mifampiantsy fa mila ny firaisan-kinany malagasy rehetra izay hitondreo tezao amin'izany mipomba anareo. Misy zavatra anankiray ho fantatrareo ireo izay mahalala ny tantara Madagasikara ny tantara tena izy fa tsy ny tantara ofisialy dia mahafantatra fa ity taona 2024 ity dia fotoana tokony hamerenana ny asym-piandrianan'ny fanjakana malagasy izay very sy novonoina ary nofafana tamin'ny fanjanahantany. Adiditsika ankehitriny indrindra izay manantena ny tondra ny tany sy ny fanjakana no manantanteraka izany kasakasaka izay mitady tsivalana amin'izany fa masina ny tanindrazana. Mampitarana dieny izao an'ireo izay alaim-panahy mitrotrika sy andrehatra atopoko eto amin'ny firenena. Tsy azo leferiny zany ary tsy maintsy mandray andraikitra amin'izany gouvernemanta sy ny mpitandro ny filaminana. Mazava ny valim-pifidianana tsy mila korontana vahoaka malagasy. Manantena antsika rehetra iroso am-pilaminana any amin'ny fiodinana faharoa ampanajana sotoavina malagasy ny mpifidy no tompon'ny teny farany. Zay moa zany ny ampahany tamin'ny lateny izay nataony filohan'ny fitsarana vombalalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarisoa fa samy nilaza ho afapo tamin'ny nivoka-pifidianana ofisialy navoaka ny ACC androany iny avokoa moa ireo mpiantsehatra politika maro samihafa sy ny firaisamon'nym-pirenena izay nanontaniany mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Na dia nisy any aza ny tsy fahatomombanana maro samihafa nandritra ny fiodinana voalohany iny ho an'ireo kandidata fito amin'ny fiodinana faharoa kosa dia samy nanambara fa vonona hiatrika izay fiodinana faharoa izay. Anjaminany Menjanary sy mamirina Razafy Tsihoarana trany no mitondra ny vaovao. Vonona ny kandidatra valmanana marika hiatrika ny fiodinana faharoa ka miantso ny vahoaka rehetra izy ireo mba andeha hifidy noho ity farany izay zava-dehibe ho an'ny malagasy rehetra amin'ny famaritana izay hitondra ny firenena amin'ny 5 taona manaraka. Araka izany dia miantso fitoniana sy filaminana hatrany izy ireo. Isaorana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izahay ao anatin'izany miandra-pitoniana ity voka-pifidianana ity ary raisinay ampifaliana ny voka-pifidianana satria ny candidat 25 anao deuxième tour hiasa mafy izay andresy lahatra ny rehetra fa mino kosa fa voarainy rehetra ny afatra izay nataony filohan'ny ACC teo amin'ny fampitandremana ny rehetra tsy ropoka any amin'izany resaka atopoko izany. Manentana ireo kandidata fitana amin'ny fiodinana faharoa ihany koa ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny safidy mba samy hiomana amin'izany ampahamendrehana. Tokony hanao safidy ampiheverana sy voahevitra ihany koa ny vahoaka malagasy manoloana izany. Ankoatra izay dia niantso ny vaometra mahaleo tena ihany koa ny safidy mba hijery akaiky sy hanatsara ireo lesoka rehetra hita tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany. Entana an'ireo mpiantsehatra rehetra indrindra ny kandida anankiroa izay voafidy hiatrika ny dingana faharoa mba hiomana amin'izay fiatrena ny dingana faharoa izay ampahamendrehana sy ampahirena tanteraka ary manentana ny pirenena malagasy ihany koa mba hiatrika ny safidy ary anao safidy ampihaverana sy safidy voahevitra mba tsy hanaiky an'izay rehetra mety fifidianam-bato mandritra ny fifidianana fa androso mandrakariva any amin'ny fijerena ny tombotsoa manoka ny vahoaka malagasy sy ny tombotsoa ny firenena mandritra ny fifidianana ho azy io. Anisany tondra fanehoan-kevitra ihany koa ny teo anivon'ny vaometra mahaleo tena misahana ny fifidianana ary nanambara izy ireo fa nanamafy ny fifampitokisana teo amin'ny mpikarakara ny fifidianana sy ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana ny tsy fahasamihafana goavana tamin'ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny CENI sy ny vokatra ofisialy navoaka ny ACC. Azo lazaina zany fa mitovitovy ihany ilay vokatra manamafy ny fifampitokisana eo amin'ny mpikarakara fifidianana zany sy ny mpiantsehatra amin'ny fifidianana
ireny voka-pifidianana raha jerena moa ny voka-pifidianana zay navoaka ny seny voka-pifidianana ofisialy vonjymaika tamin'ny fahafito ambin'ny folony volana novambra sy ty voka-pifidianana ofisialy zay navoaka ny ACC androany ity dia tsy de nisy ny fahasamihafana na dia logiciel samihafa aza no nampiasan'ny rotota ny kirakirana izay voka-pifidianana izay. Fe am'izay lafiny politika izay ihany tokony ho faizana mandritra izao fifidianana fiodinana faharoa izao reo mpandrava sy mpampahantra vahoaka hoy ny teo anivon'ny antoko MFM androany. Fotoana izao izy ireo ahafahana misafidy tsara zay olona tokony hitondra ny firenena, tsy tokony omena fahefana mpanonga-panjakana sy ireo mpitondra fanjakana baranahany. Nanambara ny fahavononany anoana ny kandida Marc Ravalomanana moa ny antoko MFM tamin'ity androany ity amin'ny fiodinana faharoa. Anjamina nomenjanary tantely Rakotomalala maminirina Razafitsoarana. Efa misy sady ny antoko politika naneo ny fahavononany anoana kandida amin'izao fotoana izao taoriny voan'ny voka-pifidianana ofisialy teny amin'ny fitsanavo momba ny lalam-pandrenana. Anisan'ny efa nanambara izany ohatra ny antoko MFM ka ny kandida Marc Ravalomanana no heverin'ity antoko ity mendrika n'izay fanohanan'izy ireo izay no ity farany izay nilazain'izy ireo fa afaka manarina tsara ny Madagasikara. Nanambara ny MFM fa tsy tokony omena ny mpandrava, mpampahantra vahoaka, mpanonga-panjakana ary mpitondra fanjakana baranahana ny fahefana. Ny fanambarana efa nataonay zany mialohan'ny deuxième tour izay MFM Analamanga miaraka amin'ireo namana any amin'ny faritra izay mbola samy manao ny fanambarana amin'ny misy azy avy dia manamafy ny fanohananay ny kandida numéro 25. Isesy landraraka izany ny fanohanana kandida tahaka izao taoriny fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy iny. Eo amin'izay lafiny politika sy fanikevitra politika izay ihany dia miantso ireo izay mbola tsy nahazo kara-pifidianana nefa ao anatin'ny lisy-pifidianana ao anatin'ny boriboritany fahefatra ny solombavam-bahoaka Félix Randriamandimsoa avy amin'ny antoko Tikoy Madagasikara mba hijery izany sy haka izany eny anivon'ny fokotany. Isy ny fiaramiasan'izy ireo amin'ny fokotany sy ny fanentanana ny vahoaka mba ahafahany maka izany kara-pifidianana izany. Ankoatran'izay dia efa misokatra ihany koa ny fohy be fiasana ho amin'ny fanohanana ny kandida Marc Ravalomanana eny amin'ny boriboritany fahefatra izay mandray ny herivelona rehetra sy misokatra amin'ny fiaramiasa ahafahana mametraka ny filohatena mendrika. Fanadihadiana Clara Raoul Manantsoa eo amin'ny sariny rivo Rakotonirina. Tontosa somatsara ny fifidianana fiodinana voalohany izay natao ny fahafito ny volana novambra iny ary efa niarahana hita ny vaniny ofisialy izay tsy azo ivalozana izay navoaka ny HCC. Isy araka izany ny fiodinana faharoa ary efa vonina tanteraka ny atrika izany raha ny kandida larana fadimy amby roapolo Marc Ravalomanana manokana araka ny fanambarana maro izay efa nataony. Nanamafy izany ihany koa ny solombavam-bahoaka Félix Randriamandimsoa mba ahafahana manarina ireo lesika rehetra hita tamin'izany fifidianana voalohany izany. Anisan'ny fepetra noraisin'izy ireo ireo fanentanana ireo olona tafiditra ao anatin'izy mpifidianana anefa tsy nahazo karatra mba haka izany eny amin'ny fokotany. Fomba iray ampitomboana ny tapavitry amin'ny fidy ary koa tsy averzo ireo olona maro izay nitaraina. Etsy dia manentana ny vahoaka eto amin'ny boriboritany fatra satria dia mbola maro be reto carte électorale izay mipetraka fotsiny aty amin'ny fokotany. Alay ve ny carte électorale anao satria izay ho isana mba mpiakatra ny taux de participation antsika. Miakatra taux de participation andesy ny candidatsika. Ko dia hitanina itsika isa-tokantrano isa-batan'olona mba samiaka hikaratritsika fa manomboka ary tsika dia efa vonona eo amin'ny deuxième tour. Ankoatr'izay dia noraisin'ireo anatra ihany koa ireo lesika maro voaray tamin'ny fiodinana voalohany. Tafiditra ao anatin'izany ny fari-pahaizan'ireo solitena ny kandida izay manara-maso ao amin'ny birao fandatsaham-bato tsirairay mba tena hanao ny asany tokoa ka hampita avy hatrany raha misy mampiayay. Fa eo ihany koa ny fanentanana ireo mpanisa vato mba hijery tsara sy ho marina fa tsy sanatria hamita bahoaka. Belibe ny resika ary belibe ny tokony harenina. Ohatra fotsiny izany ny fari-pahaizan'ireo délégué ny bureau de vote. Atrany zany dia tsy maintsy amboarintsika ny antony dia satria na ny tatitra izay tafiditra ao anatin'ny PV voalantsika dia tsy mirafitra ny tokony izy. Koa efa dia miantso ny délégué de vote rehetra zany mba ho maina satria dia miankina aminao
ny fahatsarany any zany fokapividana zany eo ihany ko ianareo zay nanao ny asa ma observateur na ny communicateur dia tokony homaily nareo efa misy ny zavatra tsapanareo fa tsy manaraka ny tokony ho izy a dia anjaranareo kosa reny mampikan'izany famakina ny scrutateur zao a mamaky dia tsy fantatrao na zay tokoa ny numéro 1 zao misy cardiara dia lazaina fotsy fa numéro 1 ty nefa tsy zay ny tao anatiny dia ianareo scrutateur ihany ko dia mitandrina tsara ary amenatsika misy manomboka zao ny scrutateur fa tsy teniteny foana zay tena numéro hitanao anatin'ilay a bulletin zay vakinao no lazainao fa tsy avadika eo numéro hafa zay keo anisan'ny tokony ho nambarany ihany koa moa fa efa misokatra ny fobe toerana eny amin'ny boribory tamin'ny fahaefatra ho an'ny candidat marika ravalomanana ary misokatra ho andrehetra izany mba hahafana amin'ny raha hevitra ametrahana olona tena izy olona marina sy mendrika hitondra ny Madagasikara satria mbola amin'ny 3 desambra vao manomboka ny campagne électorale dia etsy dia efa manentana sady ao atsika vaoaka rehetra tongava re aty amin'ny quartier général eto amin'ny boribory tamin'ny fahaefatra ny quartier général atsika dia ho anamotana dia aty amin'ny restaurant telozoro tsy miandry itsika fa tonga dia tonga ary zay dia misokatra amin'ny herivelona rehetra mahitsy ny antony dia satria ametraka ny olona tena izy tena hitondra ary tena anatsara ty firenentsika mianakavy fa tsy olona mpanonga-panjakana na ny olona mpandroba na ny olona zay nanapotika sanafika ho tafapetraka eo miakina aminao miakina amintsika rehetrarehetra miakina misabatan'olona zany foza apetraksika zany mba olo marina olona matahotra an'Andriamanitra zay no apetraksika fa tsy izay olona mpanombana mpandroba mpaminava mpandoro zany tsy raiky firenena zany ny rehetra araka izany no andrasana mba samy ho tonga nefa ny adidiny amin'ny fiodinana faharoa ary koa iara entana ahafana manarina ireo lesika rehetra hita tamin'izany Manakory on RTV manolotra anao Zumba Rainbow miaraka amin'ny groupe 1 2 3 Programatika amin'ny 15 décembre au Petit Palais Mamasina manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 yo Nagasenova Valera Zandre misandi sikni madera apatsifina ianao mpijery ny Honor TV fa ho vahiny ao anatin'ny Honor Magazine aorianany ity fampahalalam-baovao ity ny Pasteur Benjamin izay mpanorona ny FM Foi hotoizantsika ny vaovao nanatotosa famelabelara-kevitra mikasika ny teti-bolam-panjakana 2024 ny fiarahamonim-pirenena roy nasehon'izy ireo teo avokoa moa ny teti-bolam-panjakana rehetra isaky ny ministera isa-tsokajiny tanjona amin'izany moa dia mba ahafantarany ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka izay voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 izay faniolara andrianantenaina sy avitra lalaina no mitondra ny vaovao natao androany ny famelapelara-kevitra natao fikamanana roy mikasika ireo zavatra misongadina amin'ny teti-bolam-panjakana mandritra ny taona 2024 ao anatin'izany teti-bola natokana ao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna ny vola fanampiana ho an'ny jirama izay mitetina 520 miliara ariary ny teti-bola ho amin'ny Sotro ronono izay mitetina 420 miliara ariary mitotaly 473 miliara ariary ny teti-bola ho an'ireo ministera 420 ary ministera 4 izay tena mampiasa vola be indrindra isan'izany ny ministera am-postra sy ny fifandraisan-davitra ao ihany koa ireo ministera manao findramam-bola ny ivelany ho fampandehanan-draharaha izay mahatratratra ny amin'ny 20 ny teti-bola amin'izany ho atao lahara-pamehana amin'ny taona 2024 ihany koa ny teti-bola ho an'ireo fikambanana miady amin'ny kolikoly Tombianco Samifine izay mitetina 20 miliara ariary izany hoe hiakatra 20 faingo roa isan-jato raha oharina tamin'ny taona 2024 Ina zavatra anaty ny teti-bola volan-dalàna, teti-bolam-panjakana sy teti-bola sy izay averinay hoe zavatra misongadina amin'io vola volan-dalàna io. Raha jerena moa zany ny antotanisany
be dia hita fa misy tika amin'ny teny français des prévisions prudentes. Raha jerena moa zany le tany inflation dia somary misy io lasa enina teboka valo isanjato. Raha jerena indray moa zany le resaka hoe taux du misy dépréciation moa zany est prévu amin'ny volatsika mandritra ny taona 20 arivo idina telo arivo sefatra valonjato efapolo sefalonjato sy telo arivo ariary ny volatsika raha oharina amin'ny dollara. Dia io koa moa zany hita fa misy fitombon'ny PIB ana roambe folo isanjato tokony lasa 45 370 milliards d'ariary ny PIB atsika amin'ny taona ho avy. Arreta moa zany fa tsy ova le hoe croissance mijanona 10 fangobo isanjato. Manatena moa zany fanjakana fa isy fisondrotana ny investissement ho lasa raika ambopolo fangobo sivy isanjato zany ary raha jerena indray tan'le hoe pression fiscale dia hoe fitombona ohatra fangobo isanjato ny antenainy fanjakana. Marina manokana moa le resaka hoe recette non fiscale dia efa tenenin'ny fiarahamonimpirenena foana fa ambany dia ambany ohatra fangobo isanjato izy io dia raha oharina amin'ny firenena hafa ny Afrika dia ny zareo moa zany dia amin'ny ohatra fangobo isanjato ka hatramin'ny 10 isanjato raha io recette non fiscale io no resana. Ny budget atsika moa zany raha jerena dia hoe fin d'année au niveau ministère sy ny institution dia hiakatra 7 964 milliards d'ariary. Dia raha jerena moa zany izy io dia hita fa metsara zany dia hoe sy fitsarana resana zany dia hoe aty amin'ny investissement tena hoe ampiasaina le vola. Mila mahafantatra ireo teti-bola rehetra ireo vahoaka malagasy sy ny ampiasana azy raha nambarany fikambanana roy. Zay ny mahakasika an'iny fa mahakasika kosa ny fanadiovana na ny fandrofana fako eto Antananarivo renivohitra dia tsy niandry ny samyva ny teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa nandray ny andraikitra manoloana ny fako izay mivangongo sy miparitaka manerana ny tanàna. Nanomboka omaly alina moa izy ireo no nandroaka izay fako teny amin'ny toby misy ny fako izay ary no mariany teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo kosa fa tsy anjarany asany izy ireo izany fandraofana fako izany fa nentin'izy ireo kosa hanampiana ny samyva. Clara Raolomanantsoa sy Rivo Rakotonirina. Ny rehetra ny tompon'andraikitra retanina mba samy andreny andraiky noho ny taleny serasera eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Fiaraha-miasa sy fanajana ny olana apetraka no vahaolana ahafahana mandrindra ny fanalana fako eny amin'ireny toerana tsirairay ireny. Tokony hanaja izany ny rehetra izay efa napetraka fa amin'ny 10 ora hariva ka hatramin'ny 4 ora alina ny fanariana ny fako ka ny fanarahana izany no ampilamina ny fanangonana izany. Toy ireto mponina ireto izao dia mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitra ny tsirairay izay antony naharesy lahatra azy ireo. Ny antony nahatonga anazy zany voariska andray andraikitreto dia voalohany indrindra aloha zany no le tanàna maloto dia amin'ny mamponina Antananarivo anamo zany dia sarotra be ny hipetrapotsiny fa hoe alao zany mba mandray andraikitra dia miara manao an'le asa miaraka amin'ny mponina ety. Zay tsy sandanana vola tambazana vola fa zay vonina miasa mandrakariva na misy miasa fa misy sandan-kely aloha mba hoe ko agotena sy ny anina fa zay tsy karamaina vola fa vonina foana zay ny asa raha misy asa tao. Efa nanomboka ny asa ary tamin'ny omalalina no nalalana ireo fako tamin'ireny toerana hita fa tena nitobony ny fako ireny. Aorian'ny fanalana ireny fako miparitaka ireny kosa vao izy ny fanadiovana isaky ny tanàna nanaovana izany asa izany. Anisan'izany teny Anosy, Amojatovo, Amody Filao sy ny toerana maro hafa ary ny teny Ambohipo. Tsy vao izao moa no nisy izao ary mbola hitohy hatrany raha ny fanazavana. Eo am-panomboana zany tsika izao fa ny tena marina dia hitohy foana ny fanadiovana satria Antananarivo madio ny tanjona ary Antananarivo mahafinaritra tsy hisy fako. Zay ny tanjonay ao amin'ny commune urbaine Antananarivo, zay ny tagen'ny tanàna. Raha ny fantatra dia tokony ho anjaran'ny samyva ny asa fanadiovana ny tanàna izay nambarany taleny serasera ny commune Antananarivo renivohitra fa tolo-tanàna ihany no ataon'izy ireo fanampiana ny samyva. Na izany aza dia misy ihany ny fiara-miasa izay nalamin'izy ireo isy ny fifanampiana ahafahana miara-mentana amin'ny fanadiovana. Le izy anie fiara-miasa asan'ny samyva foana le izy zay zany no ataona io
fa manampy azy zay tolotanina ny aminay satria izy lasa mivadika resaka politika lasa fanaratsiana be ny tanàna le izy nefa izay foana lefa niresahana hoe sasan'ny commune ne le na zany na tsy zany izy nefany tsy maintsy na ndraikitra izay ty resaka ty raha ny tokony izy koa moa zany asa samyva io olony samyva no mampiasa an'le camion ary io ny ataoko hoe ny dépense rehetrarehetra ampiasainay ho remboursé ny samyva sy ny ministère ny rano avokoa misy facture zany no menany zareo dia zareo no mamerina an'izay andrasana araka izany ny fandraisana ndraikitra ny tsirairay mba samy mitandry ny fahadiovana ka ahafana manatratra ny tanjony Antananarivo madio sy milamina efa niresaka ny tanàna ihany isika miatery lalana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao etsakilany nefa miatomboatrany ny fiara avy any velany izay miditra eto Antananarivo vokany tsy ampy andehanan'ny fiara intsony ny lalana malohanan'izay dia betsaka ny fitohanan'ny fiarakodia izay mampitaraina ny mpampiasa lalana amin'ny ankapobeny fanadihadiana fanoelaran-drenantenaina eo amin'ny sary ny avitra lalaina tsikaritra fa efa miabetsaka ireo fiara-miasa eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao na ireo fiara-pitatitra izany na fiara-karetsaka ary ireo fiaran'olon-tsotra porofiny izany ny abetsaka ireo toerana mivarotra fiara eto amintsika toy ny eny Andavamamba, Analakely, Andramombevava, Atambarinandrina sy ireo maro samihafa ao ihany koa ireo fiara izay efa tsy ampiasain'ny tompony intsony ka midy eny amin'ireo sisin-dalana manoloana ireo tranga rehetra ireo dia miatera ny lalana eto Andrenivohitra izay tsy niova fa ny teo aloha ihany ary efa tsy ampivezivezen'ny fiara intsony betsaka ihany koa fitohanany fifamoivoizana ary mampitaraina ny ankamaroan'ny mpampiasa lalana izany zay soverana taxi mazoto miasa dia mazoto mitondra olona fa ny tena zava-tozaminy dia zao hoany zao raha hoe andehandeha ho any koron-drano any eto dia fa iny zao ny embouteillage le olona nefany mifambidy tsy ampitsony ny lalana mikely ny olona nefa tsy maintsy mandeha misy fotoana vozena raha tena hoarany mandeha bus sy mandeha taxi mitovy ihany fa mitombony fotsiny hoe petrapetraka ohatrany ao anaty taxi mila mitandrina ihany koa mpampiasa lalana no ifatereny io indrindra ireo mpandeha tongotra hisorohana ny loza eo amin'ny vaovao mahakasika ny fiahinany reny sy ny zaza kosa manodidina ny 700 ireo mpikambana avy amin'ny fikambanany reny sy ny zaza manerana ny nosy izay natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany fikambanana moa izy ity izay nijoro hanampy ny reny sy ny zaza amin'ny alalan'ny fahasalamana ny fampianarana ny fiarovana ny zony reny sy ny zaza ary ny fikoloana endrika amam-bika tantely rabe lalana tiavina rakotony indrina misokatra ho an'ny rehetra manerana ny nosy ny fikambanan'ny reny sy ny zaza natsangana ho fampivoarana ny fiainan'izy ireo maro ny tombotsoa ho azon'ireo reny sy zaza ireo amin'ny fidirana ao anaty fikambanana anisan'izany ny fiainam-bidy rehefa makany amin'ny mpitsabo sy ny maro samihafa ho tohanana ihany koa izy ireo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny fanabeazana ny zo ary ny fikarakarana ny endrika amam-bika ny fikambanana association mère et enfant Madagascar dia mitsangana noho ny fikarakarany agence la Starlet miaraka maso compagnie moa zany izay nanona an'ilay association mère et enfant Madagascar tamin'ny alalana boky anankiray bébé maman magazine no nisy natao hoe club mère et enfant dia avy amin'izay no nananganana an'ity association mère et enfant Madagascar ity izay amin'izao fotoana izao efa manam-paratasy ara-dalàna toeram-pitsabona hôpital miara-miasa amin'ny association mère et enfant Madagascar dia mahazo fihenam-bidy amin'ny consultation postnatal, prénatal, pédiatrique an'ireny akoatran'ireo tombotsoa maro iarahana amin'ny isy ny etsika fitadiavam-bola ho karakarain'izy ireo anampina ny reny sahirana ara-pivelomana ofisializay dia nanapa-kevitra ny maso compagnie izay fondateur ny association mère et enfant sy ny agence de communication la Starlet fa hanao ny levée de fonds déjeuner dansant izay karakarainay amin'ny 1er décembre ho avy zao sabotsy 1er décembre ao amin'ny Dana Club Amboakotsy Talata Maty io levée de fonds io zany vola azo amin'io dia activité ho ataony amin'ny 2019 araka ny tegny teo hoe fanampiana ny reny sy ny zaza rehetra zany hoe izy ny avoa sosial zany amin'ny lafiny maro isan-karazany na ny an-tsekoly zany na ny amin'ny hôpital zany na eny amin'ny fiarahamonina dia izy ny
asa ho ataon'ny association mère et enfant. Efa mahatratra efajato ireo mpikambana amin'izao fisokafan'ny fikambanany ireny sy ny zaza izao. Isany koa ny fanohanana ireo reny amin'ny alalan'ny fizarana traikefa sy ny fifanankalozan-kevitra, fivoriana iarahana amin'ny dokotera ary fialamboly isan-karazany. Resaka fampiroboroboana ny toekarena no vaovaontsika manaraka. Miezaka hatrany ny fikambanana première ligne mampiroborobo ny toekarena eto Madagasikara amin'ny alalan'ny hetsika samihafa izay mikarakarainy teto Antananarivo renivohitra. Anisan'izany ny fampionana ny mpandraharaha teto an-toerana sy ny avy any ivelany tamin'ity taona ity, ary mbola itony hetsika izay ho ataon'izy ireo amin'ny taona 2020 sy 2020. Tantely Rabelilalana sy Tiavana Rakotonindrina. Mbola tsy vonona moa zany ny sary mahakasika izay, fa izay ihany koa no nentsika namaranana ny vaovao teto amin'ny On News tamin'ity hariva ity. Misaotra anao naharitra nijery zany hatramin'ny farany. Aza diny fa hovahiny ao anatin'ny On Air Magazine rehefa avy eo ny Pastora Benjamina izay mpanorona ny fiangonana FM Foi. Makasitraka anao hatrany tompo lasy tompo vavy tsy misaraka amin'ny On Air TV. Mametraka ny mandrapitafa veloma tompoko.